Toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Anjakan'i Kristy ny tontolo. Isokatra ho anao ny lanitra. Arakinao filazantsara ny Jaona toko voalohany dia faraka amin'ny dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary koa izy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Andravafana ratsy ny rivotra eto tany. Araka ny eo amin'ny Isaia toko faraka ambin'ny folo andiny faefatra tapany ary fofinain'ny molony no amoahany ratsy fanahy ary voaka ireo arenana fenina. Araka ny eo amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia omeko anao ny rakitra eo amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao maningina mba hahafantaranao fa izao ny Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Ifeny zavatra rehetra izy. Mino vavaka isika. Kristy efa voasoratra fa amin'ny anaranao no andohalehandohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ tany, na ny any ambanin'ny tany. Anjakao, anjakao, anjakao Kristy. Amen. Fiadanane.